La 4G by Telma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Laha ny tena anivony antenimierin-dolona androany ny lalàna amin'ny feny antoko-panohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara izay natolotra ny solombavambahoaka raha zafitsan'ireo fa Jean Brunel. Lalàna ahitana taratra ny demokrasia hoy ireo loholona antony nandaniana azy zato isan-jato. Misitraka fanemorana ny fandoavan-ketra ny mpandraraha ara-pizahantany manerana ny nosy araka ny songadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Na izany aza tsy azo heverina kosa ny firosoana amin'ny fanafoanana ny hetra na ny amnistia fiskale indrindra ho an'ny firenena marifo ara-toe-karena toa ny Madagasikara. Tsy manana compteur manokana ny ankamaroan'ny trano eto Andrenivohitra. Maro no misintona herinaratra amin'ny manodidina. Takina manoloana io ny fanafaingana ny JIRAMA ny fikarakarana ny fangatahana compteur tsy ampirongatra ity halatra herinaratra ity hoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Mitohatra amin'izao fotoana ny fanombanan'ny parc national Olokobe Nosibe ka nairan'ireo ray aman-dreny sy fiarahamonim-pirenena ny minisitra tompon'andraikitra. Efa misy andian'olona namorona tanàna ka mipetraka ao anatin'ny alarovana na eo azy ireo namana izay efa niakatra fitsarana sy nahiditra amponja vokatra izany. Eo amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena dia miantso ny anaovana fanadihadiana lalina mikasika ny loharano ny piran'ny Covid-19 ny filoha Amerikanina Joe Biden. Ao anatin'ny 70 andro no anatanterahany renseignement américain izay fanadihadiana izay. Ary ao vetrana ny andindiny no mahakasika ireo. Manaitra ny araba tompo kilasy tompo vavy tonga sondra eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao. Manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia solotena anankiroa avy eo amin'ny réseau des jeunes pour le développement durable izay iresaka manokana mahakasika ny hetsika izay ataon'izy ireo amin'izao. Anokavantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary landy atao anivony antenimieran-dolona androany ny lalàna mifeny antoko mpanohatra sy ny fanoherana eto Madagasikara izay natolotry ny solombavambahoaka Razafintsyandrovo Jean Brunel. Lalàna ahitana tanteraka ny demokrasia hoy ireo loholona antony nandaniana azy zato isan-jato. Fanadihadiany olona saina. Lolona 12 tamin'ireo 12 tonga niatrika ny fivorina azon'ny be sy ny maro natrehana androany no nandany lalàna 01/2019/PL izay manampy sy manitsy ny lalàna 2011/013 ny 7 septambra 2012 momba ny lalàna mifeny antoko-panohitra sy ny fanoherana izay natolotry ny fololefitry ny antenimieram-pirenena Razafintsyandrovo fa Jean Brunel. Iza no mandany ity tolo-dalàna ity sarany Rotana tao rin nandaniny antenimieram-pirenena araka izany voalany teny anivony antenimieran-dolona ity lalàna iankina ny fanoherana ara-dalàna eto Madagasikara ity. Ny alohany nandanina izany samy naneho ny heviny ireo olona. Inona no sazy tanjify amin'ireo olona sasasasa milaza no manao politika miady ho amin'ny demokrasia kanefa hoe isaky ny misy filaharany faran'izay kely asoroteo fitovana iny, aondrano fitovana iny, zany ny zavatra misy eto. Rehefa tonga ny degré d'application, ataovy mazava tsara hoe misy azy tandrify na président de la république izy taloha na ino izy taty aorina, zany lalàna daholo fiangalina moa zany tsy sola ambony lalàna tsy voafehy lalàna daholo tsika rehetrarehetra. Ny apetraky ity lalàna ity zany araky ny andiny efatra ambin'ny folo ny lalàna fahadimy amin'ny lalam-pandrenana dia hoe droit d'opposition démocratique. Izany hoe tsy an-dalambe, tsy anatin'ny fanakorontanana no anaovana an'izany fanoherana izany fa mirosy bebe kokoa zany isika anatin'ilay hoe opposition
parlementaire. Manamafy ny demokrasia fa ihany koa mampiditra ny fanoerana anatin'ny sehatra ara-dalàna ny fananany Madagasikara ity lalàna ity ho ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara ho fidy tany Ikongo izay nanolotra ny volavolan-dalàna. Heverina fa dingana amin'ny lafin'ny paika no andrasana eto anivon'ny firenena dia hiatra eto amin'ny firenentsika izay fametrahana ho ara-dalàna ny fanoerana izay ka heverina fa fandrosoana ho an'ny demokrasia eto amin'ny firenena zay ary indrindrindra ihany koa tombony ary fanomezana sehatra ofisialy sy ara-dalàna izay fanoerana izay mba ampalalaka an'izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra isiny ny ady hevitra demokratika ary voalaza ilay avis numéro 1 moa zany fa dia isy mihitsy ny débat ofisialy ifanaovan'ny mpanohatra sy ny eo anivon'ny gouvernemanta. Lefitra fahafito eo anivony zany androm-panjakana zany ny lehibean'ny mpanohatra. Zany hoe tsy maintsy solombavambahoaka izy tsy maintsy sénateur. Raha voalaza le lalàna aloha dia ho solombavambahoaka no lehibean'ny mpanohatra. Taorian'ny falan'ity lalàna ity isan'ny andrasan'ny mpanara-baovao no mety ho fanehoan-kevitry ny RMDM sy ny antoko Madagasikara izay milaza ho antoko mpanohitra. Andray anjara amin'ny fivorian'ny minisitra sy ny fivoriana an-tampony ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC atao Maputo fa Mozambika i Madagasikara araka ny teboka ny vohitra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Akoatra izay noresahana ihany koa ny mahakasika ny fifampitiniana amin'ny vondrona européenne ny momba ny fanjonona ny accord de pêche. Fanadiadiny Abraham Randriamanana. Teboka maro no nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence. Isan'izany ny andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny fivorian'ny minisitra sy ny fivoriana tapon'ny filoham-panjakana sy ny lehiben'ny gouvernemanta eo anivon'ny SADC izay atao any Maputo Mozambique. Fivoriana tampony izay ifantoka amin'ny fandriam-pahalemana. Nampahafantarina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny hanatanterahana ny fifampidinana fifanarahana momba ny fanjonona ny accord de pêche. Eo amin'ny fanjakana malagasy ny vondrona européenne, tanjona amin'izany ny ametrahana ny fiandrianan'ny pirenena amin'ny fahadra-nomasina malagasy azo jonoana, ny fanitsiana ny abatokony alohan'ireo sambo européenne sy ny famerenana anisan'ireo sambo afaka miasa amin'ny fahadra-nomasina malagasy. Nolanina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny didim-panjakana, milaza ny filan'ny fanjakana ireo toerana voakasika ny fanamboarana ny flyover ao Andotapenaka sy ny voie rapide, mampitohy any Andotapenaka sy Mertsiatosika. Ankoatra izay, nolanina ihany koa ny volavolan-dalàna mankatony antotantarata sy momba amin'ny politika ny fitsinjaram-pahefana. Nisy ihany koa ny fanendrena eny anivon'ny ministera isan'ny tokony nandritra ity filan-kevitry ny ministra ity. Nisitraka ny fanalefana ny fandoava-kitra ireo mpandraharaha ara-pizahantany manerana ny nosy araky ny nisongadina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Na izany na tsy izany sy azo heverina kosa nisy irosona amin'ny fanafoanana ny hitra na ny amnistia fiskale indrindra ho an'ny firenena marifo ara-toekarena toy ny Madagasikara. Fanadiadiny Yves Richard. Voakasika ny fanimorana ny fandoava-kitra tonina ampianina Tonosbe ny mpandraharaha ara-pizahantany manerana nosy araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa 9 ny volana Mey. Tafiditra anatin'izay avokoa ny karazan-ketra isan'ny tokony hoy ny Fobe Pitantanana Kabeny Etra. Notsindriny manokana ny mahakasika ny fandoavana ny Etra tambatra sy ny avy amin'ny vola miditra. Nanomboka ny taona 2012. Ny année 2019 moa zany dia aloha amin'ny année 2020. Zay moa zany fandoavana ny impôt sur le revenu. Ny 2020 dia aloha avant le 15 mai 2021 zany zany misy décalage. Marina fa ny Etra tambatra dia impôt sur le revenu ny vola maty no mampiavaka azy zany. Raha ho an'ireo mandoa impôt synthétique zany dia fandoavana azy amin'ny Etra tambatra moa zany lazaina hoe impôt synthétique dia amin'ny 31 mars 2022 zany zay vao matory orinasa voakasika ny fizahantany ireo. Raha ohatra ka impôt sur le revenu dia ny 9 Mey amin'ny taona 2024 no andoavana an'izay. Raha maro amin'ny mpandraharaha misehatra ny fizahantany ankila no miandrandra ny fanafoanana ny Etra noho ny fidiram-bola ny iba nanomboka amin'ny fotoana ny katonany sisy tany. Tsy azo hevena ny rosona amin'izay fanafoanana ny fandoava-kitra izay. Hoy teo anivon'ny Fobe Pitantanana Kabeny Etra. Hatreto aloha dia tsy misy izay amnistia fiskale zay amin'ny firenena rehetrarehetra
ary indrindrandrindra ho an'ny firenena ty an'Afrika izay firenena azo lazaina hoe marefo ara-toekarena fa tsy ara-pahasalamana ihany koa anatin'izao vanim-potoana izao dia tsy miditra amin'izay fanafoanana ny hety izay fa ny fanemorana ny tena mampiharina zany ary miezaka atsika mba hatrasan'izay tanjona dimabin'ny isan-jato zay amin'ny taona 2024. Ireo orinasa tsy ankanavaka mandraraha anatin'ny sehatry ny fizahantany no hisitraka ny fanemorana ny fandoavan-ketra araka ny fanazavany fobe-pitantanana kapobeny etratrany. Tafiditra anatin'izay ny agence de voyage Sokajy A, ny tour opératoire Sokajy B, ny prestataire spécialisé Sokajy C, ny toeram-pisakafoana sy fandraisam-bahiny ary l'hôpital-dia. Ankoatra ny fanemorana ny fandoavan-ketra, afaka mangataka ny fandoavana tsikelikely ny sarany jiro sy rano eo anivon'ny jirama ihany koa ny mpandraraha ara-bizahantany. Marisarisa amin'ny fanaovana vaksiny ireo mpitsabo amin'izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa manoloana izany nanaintana azy ireo ny holafitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Ankoatra izay handrasana hatrany ny valiny autopsie natao tamin'ilay mpitsabo maty tao Fianarantsoa fanadihadiany Onasaina. Ambany ny tahan'ireo mpitsabo manao vaksiny adino amin'ny Covid-19 na izy ireo aza no isany nataon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ho laharam-pamehana amin'ny fisitrahana izay vaksiny izay. Manoloana izany manentana azy ireo ny holafitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Itsika dokotera ny tena iantefany ty fanentanana vaovao ty indray ary indrindra fa isika izay tena lay atao amin'ny teny frantsay hoe au front fa iarahantsika malala moa zany fa io vaksiny io zany zao no fitaovam-piadiana ho fiarovana fantatra amin'izao fotoana izao amin'ny adivana amin'ity aretina Covid-19 ity dia manentana antsika izay mbola tsy nanao zany satria io zany no entsika miaro ny tenantsika. Samy manana ny ambarany mpitsabo manoloana ity fanaovam-baksiny adino amin'ny Covid-19 ity, indrindra taorian'ny fahafatesan'ilay mpitsabo tany Fianarantsoa izay hatreto andrasana ny valiny autopsie natao taminy izay notanterana tao amin'ny hôpital Joseph Ravangy Andrianavalona ny fiafarany herinandro teo. Tsy ankanavaka ny eo anivon'ny firenena mikambana anao vaksiny fanefitry ny Covid-19 ho an'ireo mikasa anao izany tahaka ny fanefitry ny Covid-19 rehetra ny vaksiny raha ny fanazavany ka tsy tokony isalasala izay efa resy lahatra. Nanambara ihany koa ny firenena mikambana fa anolo-tanana ny fanjakana malagasy manoloana ny ady atao amin'ny kery any Atsimon'ny Nosy. Fanadihadiany Kaiton André Atsilavo. Taorin'ny fionana tamin'ny lehiben'ny governemanta, ny aona sy ny tafa tamin'ny filohan'ny antenimieran-dolona ihany koa ny solotena maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara. Ny fanatarana ny sehatry ny fambolena, ialana amin'ny tsy fampin-tsakafo, ny fandriam-pahalemana, ny fitoniana sy ny maro hafa no ny ompanany ny lahadinika, indrindra ny amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy. Indrindra moa zany ny lafiny ara-tsosialy tsy maintsy akaiky eto Madagasikara satria aoriana ny ady bavana nataontsika tamin'ny Covid-19 zany tamin'ny Covid-19 iny aretim-mandrozy iny dia efa tokony fantoka sahady amin'ny fanarenana ny firenena ny politika zay mampiarina amin'ny ahafahana mba hisy fiantraikana amin'ny avoaka malagasy ny fitombo miarakarena zay zany no tena zava-dehibe fatoatsika amin'izao fotoana izao fa dia misaotran'Andriamanitra aloha tsika fa dia raha ny taremarika amin'izao fotoana izao dia hita dia miena dia miena ny fisian'ny Covid-19 eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fionana tahaka izao ahafahana mametraka fiaraha-miasa miaraka hoy ity solotenan'ny firenena mikambana ity manoloana ny toedrara eto Madagasikara indrindra ny fahasalamana. Izy ireo izay mampirisika hatran'ny rehetra hanao vaksiny ary mangataka fanomezan-tanana ho an'ny kere any Atsimo. Et comme le vaccin est maintenant disponible au niveau de Madagascar, au niveau du système. Araka ny hoe efa tonga eto Madagasikara ny vaksiny, manentana hatran'ny rehetra izay eto amin'ny firenena mikambana hanao vaksiny ho an'ireo izay maniry ny hanao izany, ahafahana miaro tena tahaka ireo fepetra-sakana fahailana amin'izany. Isan'ireo fanefitra hiadiana amin'ny Covid-19 ny vaksiny ho an'ny any Atsimo
Nilaza ny filohan'ny Sena fa atao vaindohan-draharaha izany ary zava-dehibe ny fifanomezan'ny tanana, goavana ny filanany ny toerana. Roa andro lasa izay nitafa tamin'ny gouvernemanta izahay mikasika ny Atsimo ary hanohy ny asa miaraka amin'ireo androm-panjakana hanohanana ny fanjakana malagasy amin'ny kerehany Atsimo. Le gouvernement dans ses efforts contre la lutte contre le kéré-namisy légal. Nanamafy hatrany ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny fanjakana malagasy araka izany ny firenena mikambana manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19, ny tsy fandriampahalemana sy ny kere any Atsimon'ny Nosy. Misy dimy indray no fantatra fa namono ainy vokatry ny vananaretina coronavirus teto Madagasikara omaly fa 4 ny volana May ny ampy 420 ireo sitra natao anatin'ny 420 ora raha toka ny hena 170 ireo tranga vaovao manerana ny Nosy. Fanadidina. Raha ny antotanisana avoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka androany, olona misy 5 ny lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara ny andron'ny omaly fa 4 ny volana May. Tamin'ireo fitiliana 20 no tanteraina nandritra izany, 170 ireo tranga vaovao voamarina, etsy ankilany ny ampy 420 ireo sitrana manerana ny Nosy. Ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga, miisa 13 ireo tranga vaovao, 2 an'Ambohidratrimo, 2 an'Antananarivo Atsimondrano, 3 an'Antananarivo Avaradrano ary 9 ho an'Antananarivo Renivohitra. Hatramin'ny omaly, 770 ireo manaraka fijabona eto Madagasikara, izay ahitana marary manana fahasarotany 470. Nanomboka ny 13 Martsa 2020, mitotaly 220 ireo namony ainy vokatry ny valanaretina teto amintsika. Araky ny fanambara teny am-piandohana manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia tsy izy izany fa tanora anankiroa avao amin'ny fikambanana réseau des jeunes pour le développement durable miarabanareo menada tonga eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao fantaniko voalohany ary inona io fikambanana io ary inona ihany koa no tena tanjony. Ny lahy sy ny mijery ny écoute TV rehetra. Ny réseau des jeunes pour le développement durable na RGDD dia fikambanan'ny tanora izay manohana ny asa rehetra izay mety hitondrany amin'ny fampandrosoana maharitra izay mifototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny principe de justice climatique ary koa ny fanajana ny zon'olombelona. Dia ny RGDD moa dia natsangana tao anatin'ny ady amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana dia ny anisan'ny tanjona amin'izany dia ny manaitra ny tanora mba manosika an'zareo mba ho tonga saina ary manosika an'zareo ihany koa mba handray ny andraikiny amin'ny maha-olo-pirenena azy. Amin'ny fanatratrarana ny tanjona io, inona zany ny hetsika izay hoe karakarainareo amin'izao? Amin'izao fotoana izao zay dia mikarakara campagne de sensibilisation et de plaidoyer en matière de la protection de l'environnement et de justice climatique. Dia miaraka amin'ny fikambanana maromaro moa zany hetsika izany, izay miasa amin'ny sehatra ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa, ny ara-tsosialy sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Ka amin'izao fotoana izao moa zany dia ny fantatritsika fa ny olana rehetra raha toe-karena sy ara-tsosialy eto Madagasikara dia fandray akaiky dia akaiky amin'ny olana hoentin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Izany dia hita taratra amin'ny faharitran-drano, fahasimban'ny tany, dia nefa izany miteraka mosary, kere zao efa malaza mihitsy amin'izao fotoana izao, dia izany rehetrarehetra izany miteraka aretina, dia izay indrindra no antony nanaovana ity campagne de sensibilisation ity. Dia ny tanjonay amin'ilay campagne de sensibilisation moa zany dia tsotra izay efa niteneniko teo ihany hoe fanabeazana aloha voalohany indrindra, fanabeazana ny tanora sy fisarihana ny sain'zareo, fahatongavan'ny sainan'ny tanora ary fanosehana ny tanora koa mba handray andraikitra amin'ny maha-olo-pirenena azy. Fa eo koa nefany ny fisarihan'ny sainy manam-pahefana na amin'ny national na ny iraisam-pirenena dia mba ho reny zao tontolo izao zany feo Madagasikara manoloana an'ity fiovaovan'ny toetrandro ity, satria tsika firenena ataoko hoe madinika no anisan'ny tena victime no hiaran'ilay fiovavan'ny toetrandro. Dia tsara ho eny zao tontolo izao koa hoe izao ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Fanampin-teny amin'izay ianao?
Tsaratsara n'izay tanjona noresahany miora teo izay dia misy lahasa anankiroa zany no tanterahana mandritra ity campagne ity. Ny voalohany dia ilay fanentanana amin'ny alalan'ny fizarana posteur amin'ny réseaux sociaux Facebook. Izy io efa nanomboka tamin'ny 12 mai ary hatramin'ny 5 juin ho avy izao. Dia ny atao amin'io zany fizarana posteur araka ny efa nilazaina teo ny lohahevitra dia pollution mety hoe pollution fandotoana ny rivotra na ny tany na ny rano izany dia anjaran'ny association rehetra zany izay misy 5 moa izy ireo ny miara-miasa aminay mandritra ity campagne ity. Dia anjaran'ny association tsirairay avy zany no mamolavola na kisarisary entina ampiaingona isariana ny masony olona rehetrarehetra indrindra ny tanora amin'io ainao manjery io. Tsy tokony ho adinona koa nefa ny fametrahana ny hashtag mba ho hitan'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny firenena sy maneran-tany ihany koa ilay hetsika fanentanana tao. Dia anisan'ny hashtag fanaonay ohatra zao ny fanoratana hoe justice climatique pour Madagascar na non à l'extraction ny terres rares. Ny asa faharoa ihany koa dia ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana izay atao amin'ny 5 juin ho avy izao. Ao anatin'io webinar io dia isy zavatra anankiroa no atao. Ny voalohany dia isy manam-pahaizana hiresaka mahakasika ny extraction satria misy orinasa zany eto amintsika hitrandraka terres rares. Izy io anefa misy vokatra ratsy ateraka io terres rares io raha tsy laza fotsiny hoe misy impact io amin'ny ara sosialy amin'ny économie ihany koa fa indrindra amin'ny resaka fahasalamana sy ny tontolo iainana. Dia izay zany no ezahanay atao amin'ny RJDD ho foanana ho stoppena zany raha izay no mahalaza azy satria tsy niponina ao ambanja irery no izaka ny vokatra ilay fitrandrahana fa niponina Madagasikara ray manontolo no izaka n'izay zavatra izay. Amin'ny webinar io zany no ahafahan'ny rehetra mahafantatra ny fifandraisan'ny crise climatique izay nilazay miora teo amin'ny resaka tsy fanananasa ny crise sociale sy ny crise économique misy eto Madagasikara. Ny zavatra ho atao ihany koa amin'io webinar io dia ny fanangonana ireo etaetan'ny tanora na ataontsika hoe doléance fitarainana izay hoentin'ny solotenan'ny Madagasikara eny amin'ny COP 26 izay atao amin'ny ity taona ity. Dia eo ihany koa ny fitarainana izay ho atolotra ny tompon'andraikitra isan'ambaratongony eto amin'ny firenena. Anisan'izany ohatra ny avao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Dia ireo association rehetra zany na ireo olon-tsotra manaraka le webinar afaka maneho ny etaetany afaka maneho ny fitarainany mikasika an'izay faharinganany na fahasimbanany tontolo iainana izay dia hoentin'ny solotena amin'ny COP 26 sy aterina eny amin'ny Assemblée nationale ary ny ministera. Dia misaotra anareo mianadahy mba entina ny fampahalalam-baovao sy mitondra an'izay fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao hisentokelytsika ao anatin' ireto dokavarotra ireto aorian'izay no anarahantsika ny mahakasika ny branchement illicite ny tohan'ny vona atao midongy atsimo eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena. Nahoary. Un doux feeling pour toi, Nene. Offrez à votre maman le max de son choix. Elle file max, oui kiffe max. À l'achat de votre téléphone, des bonus et des douceurs vous seront offertes. Rendez-vous en Telma Shop. Azafady kely ange fehrizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy.
vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La Kitchen miaraka amin'ny UEFA Euro 2020 araroto fa ny décodeur miaraka amin'ny abonnement évasion ray volana dia 5,9 ariary. Les bouquets Canal+. Maman Lisa, c'est l'heure. Ok Marcos. Ah, tsara izy zay. Tsenao ma, paty presto io. Afaka hein? Tsara salahe, tsara manafo, atao lasopy, atao misao, tiandagn'olobe, mafaka mosary, elle est délicieuse. Maman Lisa, ino ty? Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao tsika tsy manana compteur manokana ny ankamaroan'ny trano eto an-drenivohitra maro ny misintona herinaratra amin'ny manodidina takina manoloana io ny fanafainganana ny jirama ny fikerakirana ny fangatahana compteur tsy ampirongatra ity endrika alatra herinaratra ity hoy ny mpiarony zony mpanjifa fanadiadiny Yves Richard. Maro amin'ny tokantrano malagasy no misintona herinaratra avy amin'ny trano manodidina hatreto. Isan'ny tena mampiasa izany ireo mpanofa-trano. Tsena kely indrindra ny tokantrano tsy manana fahafahana amin'ny fampidirana compteur manokana. Araka ny fanadihadiana natao, hatramin'ny 12 ny tokantrano entina compteur iray. Tsy hoe anay zay zany ohatra ny hoe tompo-trano dia ato ny compteur aketsiny dia mizara mpanofa-trano be da be. Olona 12. Ilay any amin'ny tompo-trano ny compteur. Izy ohatrany tsy mipetraka eto akaikiny eto fa any ambadika any izy. Nareo zany mety hoe misy firy no misintona jiro any? Dia tsy haiko mihitsy. Dia eo amin'ny ohatrin'ny isam-bolana eo ny jiro? Arakaraka izay ameny eo. Fa raha ny tena fandoavana zany zao dia 200. Raha ny sokajian'ny jirama fahalatra ary mampidoza ny fanaovany ity branchement en cascade ity. Fitarazoan'ny fikirakarana ny antota taratasy fangatahana compteur ny olana ka mampirongatra ny endrika halatra herinaratra hoy ny mpiaro ny zomy mpanjifa. Efa dia misy qualité dia tena hoe miantso ny jirama andro aman'andro misy ny fahasoana matetika amin'izareo fitatanao hoe amoraina mihitsy ny fomba azahoana ny compteur ho an'ilay mpanjifa satria tsy ny mahatarika an'io no miteraka zavatra be da be hoe ao anivon'ny resaka fahazahoana ny compteur ka dia efa ningaviana mihitsy ny jirama izay izy qualité dia fanadifa fitarainana ka tsy hoe fitaraina moa zany fa taratasy makany aminy minambonazy hoe ambo aoka ho atao aingana fandehan'ny compteur io adia mba hisitraka an'io izay tokony hisitraka an'io. Efa maro ny tetikasa ho fanamorana ny fisitrahany isa-tokantrano ny compteur. Isan'izany ny branchement mora. 3 alina ny sarany raha hiverenana ary tafiditra anatin'io compteur prépayé hatramin'ny takamo.
raha tokantrano marefo ara-pivelomana mahery ny 3 alina no andrasana isitraka izay hatramin'ny 3:20 tsy mbola hita mazava ny fanombohan'ny fanatanterahana ny tetikasa hatreto. Mitohatra amin'ny androany fanororany dasim-panahy ny direction des affaires sociales et politiques ny kojakoja samihafa ho an'ny mpianatra ny EPP anala fanadinam-panjakana CEPE totra marika izay niainga avy any amin'ny filohan'ny République ho fitsonjovana ny fiatrehan'ireo mpianatra ny fanadinam-panjakana amin'izao fanampanazavana ry. Amin'ny alalan'ny fanafasesana politika manolotra antsika iny fanie tsika manala fanadinana akatsika an'ireo miteny sy sakafo tondra otrikana amin'ny vatana fa tsika manana vatana salama satria ao anatin'ny vatana salama misy tena matsiro afatsika ihany koa mifantoka tsara amin'ny examen ny ray aman-drentsika koa amin'izay miaina fitoniana tsara mieritreritra hoe sady misy tohana afaty amin'ny filoham-pirenena dia misy ihany koa amin'izay semestre izay arovantsika satria mbola anatin'ny ady amin'ny Covid atsika. Andriamatoa Raja Jean Richard ampandrindra ny vondron'ny zanak'ny faritra ho an'ny faritry Fianarantsoa sy Manandafy Maherylanto mpandinika raram-pirenena no vahiny mandritra ny ankizy-po eto amin'ny Cool TV izay haranao Rampitso Zoma fa 20 ny volana May aoriana ny fampalalam-baovao ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny Alatromby sy ny Asandahalo ary ny raram-pirenena ireo amin'ny ankapobeny horesana mandritra ny fifampitiniana sy ny ady hevitra Rampitso azahoatra ny ampahany amin'izany. Ireo dahalo ny olona matanjaka ary ny raha mpandroso firenena tsika dia lany olona matanjaka tsisy olona nona na malemilemy afaka mandeha mangalatromby zany ka ireo raha voavolavola reo olona ireo anisan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana ilaitsika amin'ny fampandrosoana reo olona reo fa ny zava-misy dia zao ireo no lasibatra amin'ny vonoana fa ningeza ty tsy voakitika mandeha ny opération basy tofirina reo olona reo partout tofirina satria sao dia amoaka secret dia misy famerenana basy atao nao mifaritra eto Matsiatra ny tena namerenana an'izy io hoe averen'ny basy dia irehirehana misy hoe natafaverana basy natafaverana basy dia ahoana inona ny toyny fa matoko io mipetraka ny Asandalo dia misy système immunité mipetraka ihany any ka zay ny tena teniko zany tena tsindriko mafy hoe ataovy aloha zay anomezana asa andreo tanora reo aleo izy tsy zay ny ady amin'ny daly voalohany tsy ny répression araky ny teny namana hoe force productive de la nation ireo fa tsy hoe faly izy ny hoe anao an'io zavatra io sady iny hery iny tokony hery famokarana nefa le izy lasa hery mamotika sy manimba zavatra. Nivoaka androany nilaharana fa 4:30 ny gazety Piso isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo izay hanaovany lohateny lehibe ny mahakasika ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ny mahakasika io izay voalaza fa ahitana fivoarana sangy takina hatrany ny fanohizana ny ezaka fanadihadiana. Sécurité dans le pays, une avancée grandiose mais des efforts à poursuivre. Izay lohateny lehibe nentin'ny Matin Hebdo ny sarihana ny mpamaky eo amin'ny pejy 4 ny gazety. Araka ny votoatin'ny lahatsoratra mahakasika izay, nahitana fidinana hatramin'ny 50 isan-jato ny trangana tsy fandriam-pahalemana manerana nosy tao anatin'ny 5 taona farany ho ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fanokafana ny base opérationnelle tany Akora. Maro ny vokatra azo tamin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tononandavona ny Delakely, tompony antoka tamin'ny trangana fakanakeriny samihafa. Na izany na tsy izany, maro ny ezaka mbola miandry na izany amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana aty Andrenivohitra na ny any amin'ny faritra lavitra Sardalana. Misongadina anatin'ny Matin Hebdo ihany koa ny mahakasika ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. Amin'ny fahasarotan'ny fampanajana ny fipetra ara-pahasalamana eny anivon'ny Lotsenakely no resahana anatin'ny fandaharana izay arahanao ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva.
mitohatra amin'ny izao ny fanimbanana ny parc national ao Lokibe Nosy Be ka anairana ny ray aman-dreny ny fiarahamonim-pirenena ny ministra tompona andraikitra efa misy andian'olona manorim-ponenana ao amin'ireo ala arovana ireo ary izany no anairana ny fitondram-panjakana na dia eo aza ireo naman'izy ireo efa niakatra fitsarana sy nahiditra amponjavonjy maika fanadiadiana ka eto andretsilafo. Mitohatra ny famotehana ny ala ao Lokibe izay misy ny parc national ao Nosy Be izay mirefy hatrany amin'ny 700 hektara ary mahasarika mpizahatany maro na vazaha na malagasy. Ahina ho potika ity parc national ity raha tsy misy ny fepetra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra aingana noho ny fidiran'ireo olona manao tevy ala sy manao arina fandrehatra ary mamonina mihaza ireo akomba na lemurin sy ireo biby ao anatin'ny parc national Lokibe. Ka imiany ity moa nanjary fitetehana charbon moa izy io kanefa efa voalaza ny fanjakana taty tafara ny fitondrasan'ny gazy zeny izy io fa ala iarovana ka aminay izy tokony mbala misy oloeky andeha hitsapatsapaka indrindra fa andrava fandravana be tahaka ny hitatsika amin'izany reto dia zavatra mampalahelo. Tsy vagnona zany io fangalana kakazo io araka fahitanay azy zany dia nisy kakazo maventy be regny nalaigny regny mety tsy natao charbon fa mety natao laka na roka na andeha nalafo. Ary bakao le kakazo natao charbon regny hitatsika fa afa manao zay hezaka zany fitondra fanjakana fa injera fagnamboarana charbon fa nefa mbola iregny zegny zavatra misy eto an-toerana ke miangavy mpitondra fanjakana isan-tsokajiny eto Nosy Be. Ao zany ny fokony tany amin'ny fahatry zay misy azy. Ao ny olo tsy araikaraiky satria tompony andraikitra tsika jiaby vahoaka eto Nosy Be. Manoloana io famotehana sy fanaovana charbon ao amin'ny tendrombohitry Lokibe io, nisy ny valandresaka nataon'ireo mpandraharaha sy ray aman-dreny ao an-toerana ary ny fikambanana sehatra hitambaran'ny ray aman-dreny ny faritany Natsiranana. Tsy mankasitraka ary manameloka izao hetsika mamoha fady atao amin'ny tendrombohitry Lokibe izao izy ireo ka manaitra ny ministra tompona andraikitra andray andraikitra malohan'izany. Mavandy ireo olo ampiasanao reo mivolagna Lokibe androany rapitso za mitsanga vavan'olombelogno eto raha ilaigny le olo niasa nagnamboatra charbon io za afaka mitsanga témoin jusqu'à tamin'ny fitsaragna ome fulany niasa tao narehako trosa ary ro tsy afaka mifamatra fa ro olo mbola hita Nosy Be tsika miteny zao io vonimoalimoaly zay tagny nahita hoe tsy mety mavandy ireo olo jiaby miasa ao io. Tananareo ndraikitra fa maty koa hoe autorité locale eto fa tsy mitandregny fa zavatra mahagaga zay ny zavatra karaha io hita agnatin'izy io hita fa fandrobatana le zavatra tsy loven'ny taranaka magnaraka ary fa reo magnaraka zegny ireo cantonnement zegny ireo tompona andraikitra voanalohany ary ireo fampetraka agny ino moa tsy atandreo olo mandroboka io ala io kanefa io nangalanareo io namboasan'ny fanjakanareo ao zao nareo karama inona tonga reo tsy ahita. Nisy ny disadisa sy ny fanolanana teo amin'ny mponina izay mipetraka manakaiky ny tendrombohitry ny Lokibe sy ireo milaza ho mahitahita ary ny fiarahamonim-pirenena ao an-toerana. Efa eo anivon'ny fitsarana ny raharaha ankehitriny. Antony raha ny loharanom-baovao azo ny sambotr'olona hamonoana afo ireo olona mpiray-tsimombakomba amin'ny famotehana ny ala. Nitondra fanampiana ho an'ireo fianakaviana ny arambona atao Midongy Atsimo vokatry ny aitrano goavana nateraky ny etraketraky ny dahalo ny teo anivon'ny antenne meraam-pirenena tamin'ny alalan'ny hetsika solidarité parlementaire izay tarihan'ny filohany Razanamahasoa Christine Jaivina trano manodidina ny 300 tafo no maina andritra ny fanafian'ny dahalo niseho ny herinandro lasa teo olona 20 civil sy miaramila no namonoainy ary varitahirin'ny pona manodidina ny 80 taona no nivadika olavenina fanampanazavana. Isy zany ny fiaramanidina natao hitaterana izay rehetra fanomezana hoentina any amin'ny districtany Midongy amin'ny toerana nisy nitrangany ireo loza fanampian'ny dahalo ireo dia isy izay fiaramanidina hitatitra ny entana rehetrarehetra miainga avy eto farafangana na miainga avy any Antananarivo hamonjena ireo avatsika zay tena traboina tanteraka satria dia nisy tafitrano 300 may vary akoatra 80 taona may tsy misy oresina ny fianakaviana dia isorana ny malala tanana rehetra tsy akanavaka taona ny méroplanina hitondrana zany entana zany ao koa ny manome tanana mifanome tanana
manome zay anjara briky ary mbola miantso ny vahoaka malagasy rehetra sy ny malala-tanana rehetrarehetra ifanometanana amin'ny avantsika ao amin'ny toletsika. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miantso amin'ny anaovana fanadihadiana lalina mahakasika ny loharano nipoiran'ny Covid-19 ny filoha amerikana Joe Biden ao anatin'ny 90 andro no anatanterahany renseignement américain izany fanadihadiana izany. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Miverina ho resabe ny Amerika ny mikasika ny loharano marina nipoiran'ny Covid-19, miverina diniana ny filazana fa olana tao amin'ny laboratoara tany Wuhan Chine no anton'izany. Miverina ihany koa ny fangatahana fanadihadiana amin'ireo siantifika. Hatramin'ny androany tsy mbola nahafahana nahazo valiny mazava ny fanadihadiana nataon'ny renseignement américain izay mipetraka tamin'ny valindroa avy amin'ny biby na olana avy ao amin'ny laboratoara sinoa. Miantso amin'ny anaovana fanadihadiana lalina mikasika ny loharano nipoiran'ny Covid-19 ny filoha amerikana Joe Biden. Ao anatin'ny 90 andro no anatanterahany renseignement américain izay fanadihadiana izay. Mangataka ihany koa ity farany sy ny fanontaniana mazava apetraka amin'ny Chine mikasika ny Covid-19. Etsy ankilany ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana ihany koa dia mangataka ny hamerenana ny fanadihadiana. Raha nambaran'ireo siantifika ny tapaky ny volana meteo, fotoana lava sy fikarohana maro no mbola ilain'izy ireo ahafahana manome valiny mahafa-po sy mitombina amin'izay loharano nipoiran'ny Covid-19 izay. Dia izay indray tompo-kilasy tongovavy no entinay mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao hankasitrahanay ianao tany an-tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.